Faly miarabantsika izay tokantrano iray manaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ny onjam-peo na ihany koa ny tambajotra tserasera amin'ny internet. Andriamatoa Tabera Andriamanitsoa ny vahinintsika tao anaty fandarana ity amin'ny maha filoha lefitry ny vondrona RMDM anazy ao amin'ny faratany Fianarantsoa satria vao tsy ela koa izay no nisihetsika ho fikaonando paritra tao Fianarantsoa niarahana tamin'ny antoko isan-karazany teo anivon'ny RMDM dia miarabanao Andriamatoa filoha lefitry ny RMDM aloha. Faly miarabanao toraka izany koa ny aty ary fary miarabany vahoaka malagasy sy ny vahoaka any ivelany manaraka an'ity fandarana aty eto moa zany dia mbola sy tara fa dia miarabansika tratry ny paka satria zany paka zany dia zava-dehibe amin'ny fiainantsika kristianina dia miarabansika daholo tratry ny paka. Mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny adi-hevitra Andriamatoa Tabera Andriamanitsoa dia anaraka orona tsara aloha isika ampahany tamin'ny zavatra niseho nandritra ny fikaonandoha-paritra tao Fianarantsoa satria nafanafana ihany ny adi-hevitra tao dia hoarahantsika aloha izay. Efa tsy misy raha manjary koa zao aza mamandromandro managnaretigna isika fa indrindra isika atao anatin'ny faritany Fianarantsoa agnay vehivavy pitapoketra pitazona ny vola atao trano moa zany dia samba hitanay koa nanaovana anazy hafa ny vidin-dravatra androany hafa ny vidin-draha piso ohatra fotsiny nomeko eto na ny savony mariny sahanasa lamba koa raha sy indray mandeha isam-bolana efa zato zao zay faharoany zato sy arivo na arivo farany mora ny anankiray ny singany ray amin'izao fotoana izao samy teneny koa na ny PPN fa dia efa samy hitariko an'iny koa fa mampiady amin'ny lilahy hoe efa lany sahady ve ny vola nefa ny raha misondro sanandro sana hita raha ohatra ny tihatra amin'izay ny ainako ny vary moa dia efa arivo ny kapoaka valonjato farany ambaniny hamondrona ny hery rehetra tsika rehetrarehetra amin'ny fanoherana ho amin'ny tsara fa tsy amin'ny fanoherana ho rasy ka mba ho atsika izay mimpanohitra dia manome vahaolana isika hoe inona no atao fa tsy mety amintsika tsony izao zavatra ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria dia ny mameno ny paosy fanjakany baroa honta tanteraky ny tany amin'izao fotoana izao satria gn'antony olo sy tokony tondra anazy mitondra anazy ka da aisaky gn'anjary ny gn'ara-ekônomia zakaina teo igny me mihidigna lasa kakadika asika an'izao gn'ana ditsiky sy hoela gn'ana fa atao foifoika avao gn'ongotra raiky izy efa agny asika ny batagny raiky da miala izy aza madigny raha ela sady tsy masahia efa tsy mandady tsony zahay fa mitrosina amin'ny tany ny distrikany Kongo amintsika miresaka zao koa miangavy atsika re mangataka tanandroa milela-paladia atsika ato anatin'ny fanoherana re mba tsy ametraka ny fitondrana io itsony ao amin'ny toerana misy azy io fa raha tsy zany rava tanteraka ny distrikany Kongo. BDB isan'ny BDB suppléant mpampianatra suppléant reny any amin'ny distrikany Vohibato mbola BDB reo mbola tsy recruté inona ny zava-misy efa folo volana raika amin'ny folo volana tsy mahazo fanampiana avy amin'ity fanjakana misy ety nefa dradradraina ny hoe 0 ariary ina avy eo amin'izay le mpampianatra mitady sakafo ho an'ny fianakaviany satria manambady aman-janaka reo tavelany inony ny fampianarana tsy omena tsiny reo fa tsy maintsy mivela salan'ny olona aby ny lalany moa tena zava-doza fa tena fa trobaka ny lalana simba ny lalana laka misy ny tanina taratanam-pano masoa be Fianarantsoa mahaditra indrindra fa makany voamarina lamosina iny tena enjana zany lalana zany. Ya izay ny zavatra nisy tany Fianarantsoa amin'ny ankapobeny tena hoe fitarainan'ireo olon-tsotra sy ireo mpanao politika izay nanatrika n'iny fihaonan'iny momba ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny Andriamatoa Tabera Andriamanitsoa tena hoe mitaraina ny vahoaka malagasy inona ny azonao hanampiana an'ireny fitarainan'ny olona ireny amin'ny ankapobeny? Voalohany tena dia misaotra anao zany napetraka zany fanontaniana zany amin'izao fotoana zao ny vahoaka malagasy dia efa miaina amin'ny oxygène sy takatry ny vahoaka malagasy tsony ny vidim-piainana sy hitany vahoaka malagasy iza no todiny ny fitondram-panjakana sy mahavita miresodana problema very fanahy mbola velona ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao na amin'ny lafiny iny zany na amin'ny lafiny iny rehetrarehetra zay ny zava-misy
simbolany tamin'ny tantaram-pirenenasika malagasy sy mbola ohatran'izao misy ty firenena malagasy ty ary marina anazy tsy mbola latsaka ankaterena ohatrany katerena ohatran'izao misy ty Madagasikara ty ary marina ny azy hoe zavatra tsy vitany teo aloha izy de amboariko zavatra tsy nataony teo aloha daholo no mampizaly ny vahoaka malagasy zao zao ny fandehany zay ny zava-misy raha ohatra ka jerena zany tany Fianarantsoa iny de be deaibe satria fantatsika tsara fa ny province Fianarantsoa de faritany lehibe indrindra eto Madagasikara ary managny tantarany amin'ny tantaram-pirenena izy faritany farany manan-karena fa izy ndray koa faritany farany mahantra indrindra amin'ny tany misy antony zany amin'ny findram-panjakana am'izao zao zany hoe le toerana misy arena nefa le olo anatiny nona daholo ary hitasika teo ny tarainany ina zava-misy amin'ny faritany Fianarantsoa ary sy nataotao foana igny fikarandoa paritra natao tamin'ny faritany Fianarantsoa fa misy dikany mba hiatrena ny fikonandoam-pirenena zay efa miroso am'izao fotoana zao de tsy maintsy nalaina daholo inona daholo ny problema agnatin'ity faritany Fianarantsoa ty satria fantatsika tsara ny faritany Fianarantsoa fa mizara anankiroa misy aty amin'ny plateau misy ary amin'ny sisin-dranomasina ary amin'ny sisin-dranomasina any mamboly kafe any mamboly girofle any mamboly lavanily igny ary misy volamena igny amin'ny faritra igny aty ampovoana aty miompaomby igny amin'ny faritry ny Orombe iny misy amin'ny faritriky aty misy vatosoa misy ina amin'ny faritra igny ary mamboly legume zay igny amin'ny faritra igny zany mamboly vary ihany koa mamboly vary amin'ny faritra Fianarantsoa igny amin'ny totohatra regny de hitasika am'zany mampanankarena ny faritany Fianarantsoa nefa izy ny farany matra ary manana olo mana-pahaizana be deaibe amin'ny faritry anagnan'igny daholo tena olo manana pahaizana eto Madagasikara ary raha ohatra ka jerenao ny amin'ny ponina iny ny manaraka nyty Tananarivo ny be ponina ary be électeur indrindra amin'ny faritany Fianarantsoa igny ary zay olo fidiny agnaty faritany Fianarantsoa sy Tananarivo zay ny lany président république zay zavatra ny particularité ny faritany Fianarantsoa ka nanomana an'igny ary isaorana ny président provincial ny RDM tao amin'ny faritany Fianarantsoa sy ny président régional ny faritany Fianarantsoa nanomana an'igny mba ahafahana tsara mijery inona marina na olana etaritiny vahoaka eto Fianarantsoa rehefa jerevanao ao zany tena sy araky ny vahoaka ny Fianarantsoa sony zany fiainany maty sy mihinan-kanina ny vahoaka ny Fianarantsoa fantatsika tsara fa tamin'ny faritany amin'ny région fitovinany iny igny olo nihinana veoveo za sy fatany zao fa poison io de nohany izy mianaka maty ary sy izy rery ihany ny maty fa be deaibe zao ny maty mihinana an'io zavatra poison io fa tsy hitany sony nohanina ka hita taratra atao daholo fitarenany vahoaka ny Fianarantsoa indrindra igny faritry ny Kongo ary sy mahagaga ny député ny Kongo raha nitaraina ohatran'igny satria isolé zao ny district ny Kongo sisy lalana sy azo aleha ny olo maty misara simba daholo ny volony fanjakana sisy mikarakara zany tosika fabeny zany varisino zany sisy amin'ny faritany Fianarantsoa igny zany sy ampy ary marina araky voalaza tantaraigny teo ny zarena amin'ny capsule ny menaky madiko zarena ny vary satria sy ampy ary ny délégation ny Manazary teo zany amin'ny région Manazary nanazarovan'ny cyclone mbola sy ny trano-panjakana mbola sy mitafo misy zany hatram'izao sisy misy zany fesiky ny fanjakana anafany ny hôpitaly zany de tena lena rano sy azo ipetrahany olo marary tsony amin'ny faritany Manazary sy mbola misy zany fotodrafitrafa amin'ny simba reny ny école sy mbola mahafaka mianatra ny zaza satry ny rebaka daholo ny école sisy misy zany fesiky ny fanjakana amin'ny fikarakarana ny social-mbahoaka zany amin'ny faritany Fianarantsoa ny alatrombo moa zany satria iny koa de tany misy omby alatrombo zany tena alatrombo any tena manahirana misy aza de tonga de tapahan'olo eo amin'ny ny trafon'omby igny tonga de tapahany ny feny alany nofony zany daholo ny tarainan'olo tao sisy misy zany ny insécurité zany tena sy misimisy amin'ny faritry
mikarakara an'izany amin'ny faritra Fianarantsoa, faritany Fianarantsoa. Tena mizaly zany vahoaka. Raha am'izao zany tena farany olo mizaly amin'ny Madagasikara tena vahoaka ny Fianarantsoa raha ohatra ka ny dinikasa tao izy amin'ny fitarainan'olo tao. Ny vidim-piainana moa zany de efa sy takatra tsony. Sisy misy zany emploi président de la République amin'ny teny hoe sisy district adino ary icréena industrie. Sy misy an'izany agny sisy industrie mba fanomanana anomana industrie zany amin'ny fa district rehetra agnatin'ny faritany Fianarantsoa sy misy ity vinavina hoe anaovana industrie zany any. Satria ny ziro koa tena tapaka se tapaka mihitsy 24 heures sur 24 heures amin'ny district sisy ziro. Ahoana moa ny ainan'olo amin'izany sisy ziro donc sy mahafaka mijery télé zareo satria sisy ziro. Zany rehetrarehetra zany zany tarainan'olo tao ary izay ny zavatra hoentina na amin'ny dinika nasionale reny nangonina reny do inona no atao. Tao koa moa zany ny CENI satria voadinika koa zany ny structurany CENI io. Nisy nanazava mpampianatra mahay lalàna mahafantatsy tsara ny lalàna na nagnapetrahana io CENI io de hita tao tokoa fa sy indépendant misy io CENI io. Fa tena ny rafitra rehetra hatramin'ity amin'ny faritany ka hatramin'ny district ka hatramin'ny région de misy idiran'ny fazakana ny membre irany CENI. Voadinika koa nasehony vahoaka tao koa zany resaka CENI. Dika zany io CENI io zany tokony hovana misy ny lalàna mandrafitra ny CENI io. Zay izy vao mandeha zany élection zany. Ka eo zany raha dinina zany igny zavatra natao ta Fianarantsoa de zava-dehibe misy ho amin'ny faritany Fianarantsoa nanaovana an'igny. Satria hita taratra tao daholo ny olana rehetra na satria tamin'ny tapana voalohany tamin'ity de hoe olana ara sosialy ino ny dinika olana ara sosialy natao tena nitaraina daholo ny raim-pianakaviana fa sy afaka tsony sy ny fiainana aty. Ka raha ohatra ka ny vahoakana Fianarantsoa taninao 4% ny Andry Rajoelina angamba dia aty amin'ny 2% na 1% raha am'izao fa sy zisy an'izany 53-63% zany lany amin'ny premier tour i Andry Rajoelina. Tena raha ny vahoaka ny Fianarantsoa zany de leo ary tia mandoa misy an'ity fitondranam-panjakana ty raha ny zavatra hita tao amin'ny faritany Fianarantsoa. Ary ny ilaina zany ho aty amin'ny bureau foibe ny RDM inona maro moa ny hevitry ny vahoaka ampotony manao an'ity fanjakana ty mba hahafahanao zany manavitra azy raha amin'ny rehetrarehetra. Zay zany akapobeny ny zavatra natao tao Fianarantsoa. Raha indinika faritany Fianarantsoa igny zany no atao de tena famoiazana na ahafantarana tsara ny olana goavany be eto taratry ny olana amin'ny vahoaka malagasy manerana nosy zava-misy tany Fianarantsoa igny. Satria tena raha misy satria ny tany Fianarantsoa ny faritra atsimo amin'ny sud-est igny de poteny cyclone. Sisy mikarakara ary indrina andalovan'ny cyclone sisy eo misy zany amin'ny agriculture mba manome masom-boly ho an'ny tasa sisy fizarana masom-boly ho an'ny tasa zay tarainan'zareo teo sisy fizerevana misy zany ho an'ny tasa amin'ny famoleny tena zany atao fotsiny. Ary ny trano fonena potika daholo sisy eo misy mba fanampiana fitondram-panjakana amin'izany trano fonena potika zany rehetrarehetra zany. Hono Andriamatoa Taberir'Andriamanantsoa, inona ny mety hoe ahafana manazava an'le hoe tena fitarainana foana no eno avy any amin'le olon-tsotra sy hita maso rehefa tena hoe midina ifotony ianareo anivon'ny RMDM sy le hoe matoky be nefa ny le olo eo amin'ny fitondrana hoe mandroso ny firenena mbola ivoaka ampandresy izy amin'ny fifidianana. Ahoana ny entina manazava an'izay zavatra anankiroa tena mifanohitra tanteraka zay? Mifanohitra satria ny zavatra moa ka amin'ny firenena anankiray rehefa mitondra firenena zavatra dimy ihany hitarafanao fa mandroso i firenena io. Voalohany voko ny vahoaka ao aminy. Zany sosialy voka afaka mividy zavatra izy zany. Dia ny fahasalamana mandeha tsara vokarakara. De ny fampianarana mandeha tsara. Ary ny sécurité mandeha tsara ary misy emploi, création d'emploi amin'ny firenena io. Raha izay voafenao de zay anao hitarafana mandroso. Fa fanaovana foto-drafatra reny école manara-penitra izao asa n'administration reny. Na de seho anao zany mitondra
io anjara asany ny ministera fampianarana zany io ny rano de mahafaky misy école aria satria mirapy amin'ny lalam-pandroenana hoe ny commune no mikarakara ny école eo aminy de io mandeha ho azy io mandeha ho azy io fanaovan-dalana zany mandeha ho azy io amin'ny administration ny ministre travaux publics man fa ny ankapobeny rehefa filoham-pirenena mitondra anao hoe tokony vofenao hoe voko tokoa ve ny olo ao aminao mandeha tokoa ve ny sécurité mahafaka miaccès amin'ny fahasalamana amin'ny hôpitaly ve izy mahafaka miaccès amin'ny fampianarana ve izy mahafaka misy emploi ve asa zay ny tarafana hoe mandroso ny firenena anankiray am'izay ka am'izao zéro dôle zany zay revinao sy nona le olo matoa mangalatra atsika magnano ary mamaky trano manino nona izy matoa izy maty mosary mihinana veoveo zany sy fatao nona izy donc sy hitany fitondram-panjakana inona ny solution anaovana an'izay de efa zéro zany izy sy mahay mitondra zay rehefa sy afaka miaccès mividy fanafody amin'ny hôpitaly mandeha hôpitaly de efa lasa niverina amin'ny fomban-drana fa tena amin'ny omby asa sy nino isabonao tegna am'izao fotoana zao mandeha amin'ny zay tamin'ny andro fahagola nisy olo satria tsy mahafaky mividy fanafody izy sisy mahavita fianarana zana na ampianarana mezaky izy sisy asa omenao azy am'izao fotoana zao tena chômeur tena be de be ta Madagasikara amin'ny sécurité zay rehefa fatolo ary dikan'izany sy mahomby zany fitondram-panjakana io ary menimeny le olo satria voafitaky io mpitondra io zany ny voaka malagasy satria izy de tena le propagande hoe anao zavatra tena sy vitany teo aloha ary ity tamin'izy nandeha tany Washington teo hoe tokony anao fifonana amin'ny vahoaka malagasy izy hoe satria tamin'ny propagande sy mila banque mondiale zany izy famasiam-bola amin'ny banque mondiale sy ny FMI de tokony efa izy ny nanongaloka tany de tokony hitena vahoaka malagasy ry vahoaka malagasy diso ao tamin'ireny fa fahotana lehibe natao kaiky ty aho manongaloka zany tsy fahaizana mitatana dôla mitondra miteniteny foana zay revinao hoe statiny ty fitondram-panjakana ty tsy mahita vahoaka maro zany mahita hoe de miteniteny aiza tonga ao Mahanoro izy de miteny izy ho atao goudron Mahanoro no Sovaraka Manazary amin'ity taona ty nefa zay revinao nandeha amin'igny RN7 igny potiky RN7 igny sy vita zany rehetra zany taratra tsy fahaizana mitondra mitondra miteniteny foana zay tonga Marolambo izy efa ao Mahanoro ao izy ny angena reo anaovana lalana mahita olo maro be misy anazy amin'ny raha aiza koa agent ao Mahanoro anaovana ny Marolambo tanamba Manaposy tena tonga ao Soranivongo izy ho ataoko goudron Soranivongo jusqu'à Amaroansetra neo aza sy vitanao anatina fampanantenana foana zany fanantenana foana mamita olo mpandainga zany ity fitondrana ty zany tena fitondrana olo mandainga ararotiny fahatranany malagasy andengana tena mpandainga tena lainga isan'andro ka io zay zany mampataso anazy amin'ny fifidanany hoe ahoana ty satria zao izy miteny hoe raha sy vitako ny RN13 io izy de sanao politika de efa miandry any voaka malagasy teo nefa RN13 sisy fanombono mihitsy hatram'izao mampitohy ny io sy fort dauphin ny RN13 akory sy fort dauphin amboasary sy raha fa matonga tia iosy sy mbola misy zany na agent anankiray tao zao ta Manakara tonga tany Manakara ho ataoko tetezaka ny Manakara io izy amin'ny 8 mars sy vita izy tonga natao tasera be ny 8 mars satria menatra izy ao ny pôny Manakara be mampitoy ny Manakara re sy vita zavatra teneny rehetrarehetra sisy vita lainga daholo ny fenony lainga ty vahoaka malagasy tia ary nagnategna vahoaka malagasy tamizany zany mba olo mba olo agnavitra ty Madagasikara ty amin'ny lainga nataony amin'ny lainga ataony isan'andro fa fantatry vahoaka malagasy fa olo mpandainga ty fa ho hitaneo amin'ny fifindanany ary zay nahatonga rehefa na eny ny fitondram-panjakana
fa andehan'ny fianarasony rdm de namorona teo izy ary ty tena satria mandritra anareo le nivorotany tokoatrany any de nisy fivoriana nisy fivoriana ary tena fahotana lehibe satria ny assemblée nationale misy mianso fivoriana ny lehibe ny assemblée mianso ary io atetiny io amy invitation assemblée nationale zay institution de la république oesonao a fivoriana politiquenao amin'ny assemblée nationale zany be debe nolo kambagnao ao ny mpanohitra ao ny indépendant ao izy mpitondra zay ny antetiny zay indesinao a ambrianao antety politique anankiray zay sy fanao ary ny premier ministre tonga tany miaraka amin'ny ministre hitarika fivoria politique de hoe ny objet ny réunion andinika ny fandanina any président république amy élection sy ny stabilité politique du régime efa andiko zany fangalaram-bato amin'ny élection 2023 fantatsika tsara fa zany premier ministre zany de lehibe ny administration zany de tao zany zany da nanao baiko zany am'ireny chef de service ny mpiatra-pazakana reny hoe sy maintsy ataonareo gn'andanina ny président république amy 2023 ary ny ministre ny fonction publique de tao izy de anao baiko koa zany izy amy fonctionnaire rehetrarehetra hoe ataonareo gn'andaninareo amy 2023 ary ny ministre ny défense de anao baiko zany izy amy maramila sy ny force hoe ataonareo ny andanina ny président république amin'ny 2023 zany zavatra zany sy fatao amy tany rehetra eran'izao tontolo zao ka ny premier ministre sy ny chef d'institution no mitarika politique misy bureau politique io ny ekeko raha ohatra ka ny bureau politique ny zareo TGV na ny karakaran'izay de février politique de mandinika fa ity andrim-pazakana rehetrarehetra io ny mobilisenao anao de sy mena tsy misy magnapetraka hoe andinika ny fandanina ny président république amy 2023 sy menatry misy zany sy fatao tokony ia de gaga misy mba i président ny assemblée nationale io mba juriste io mahafantatsy tsara ny zany lalàna zany ka fa sy ny assemblée nationale nomenao hoe ny atetiny assemblée nationale ny asainao amy fivoriana politiquenao amy zavatra ohatran'izao satria fantany fa ny rdm zany anao zavatra ao fianarasoa fantany fa io faritany fianarasoa efa leo anazy efa mandoa anazy de ao nanomboana anazy nefa nisy avy any amin'ny faritany fianarasoa nefa ao nanomboana azy nanomboany hoe ahoana zay revinao fa ny vice président ny faritany fianarasoa sy tonga tanatrika tao Brunel satria mitondra ny tarenany kokoa izy antérimaire-pirenena antérimaire-pirenena fa sy tonga tao izy nagnatrika an'io satria fantany zany fa tsy fatao fantany koa fa izy de miainga amy vahoaka zana-bahoaka izy fantany ny alahelo sy ny zavatra manzoa ny faritany fianarasoa indrindra fa ny anikongo indrindra ny fanikongo ka hoe izao izy zany de fa andiniko hoe ahoana ny fandanina ny président république fa sy ahoana ny famahana ny olana ny résolution agnomezana sakafo ny faritany fianarasoa angalana ny insécurité izay tokony nivorina raha izay ndraiky izy dingoana nivoro hoe ahoana ny résoudre ny problème social ny vahoaka ny fianarasoa ny vidim-piainana raha izay ndraiky izy mitomona hoe primature ataka chef d'administration namory tany namory ny vahoaka zao tokony ho ataosika ho ataonay angalana ny fahasarana anareo amy vidim-piainana angalana ny fahasarana anareo amin'ny insécurité alatrombo sy alaboty rehetrarehetra angalana amty sy fanagnanareo sakafo finanagny ty zay mitomona fa sy hoe resaka politika za sy mitomona misy zany ary tokony zay ny hoe nisy zavasoa satria rehefa nanao an'io de tena tesy misy vahoaka ny fianarasoa tafotogna ahoana mariny ty zany fe gn'andehanareo aminay ty hoe gn'andanina ny président ana exercice gn'amorinareo anay fa sy hoe inona nisy tsy faly zany olona nanatrika tao zay sy fa besaka faly ny olona amy lalambe ny menomeno hoe satria nisy avion misy firy re tany volam-bahoaka daholo zany avion spécial andehanagny fianarasoa satria atahoran'zay fatanjareo fa lalana RN7 rasy de sy na inona andeha avion izy volam-bahoaka koa zany ary ny sakafo tao vola satria antérimaire-pirenena no mampiantso de
engagé daholo sady ny gouvernement sy hoe sy volam-bahoaka koa facture zany primature nanana ny sakafo tamin'ny hôtely raha tao zany ese zany sy fatao zany etakila ny olo vahoaka nona ho vahoaka masareny ny vahoaka sy io zany ny solution ataonao hoe inona angalana n'io fahasariana io fa hoe tonga de hoe ahoana gn'andaniana ny président ankehitriny zany de tena fanomezana zavatra sy mety ny vahoaka ny fanarasoa zany eto de iaho fantako sara satria mpanao politika avy amin'ny faritry fianarasoa fantako sara ny zavamisy ary fianarasoa sisitranano fanakana le faritany fianaratoa sopokoa ninino ataonareo efa leo an'ity fitondram-panjakana ty leo ary taratrin'izany na ny ola ao aminareo efa mitrotra ny député ny congrès satria fantany fa mandeha amin'ny 6 mindesanao ny tany fanjakana zany zavatra zany ve nefa tsy efa ahitana taratra sady hoe mety ahoana no endrikendrika iseho ny fifidianana manaraka io ka izay ene de ahoana no atao zany ka ity ny tantara ao fianarasoa io faritany fianarasoa io namadika ny tantara rehetrarehetra teto amin'ny fitondram-panjakana taloha zay ny kabariko tao zay revanareo tamin'ny fitondram-panjakana vazaha zany caporal Kitavy zany niady tamin'ny vazaha zany satria hitany fa sy mety isiksanao ny vahoaka ny fianarasoa tao vangaindrano izy ny agnano tao tenimbotry manara helika zany ralaimongo zany nitsotra zany zay isy hitany fa voisakisaka ny vahoaka malagasy ny vahoaka ny fianarasoa zany colonel Bressard zany hita zany nangataka ny décentralisation satria hitany fa sahiragna ka io rehefa miesiky io vahoaka ny fianarasoa faritany fianarasoa anao sehoso nino ataonao ary nangala bataona anao sy hoe keny vahoaka ny fianarasoa zany fa tsy mety andalambe izy mitsotra izy ary zany zay revinareo tamin'ny anony arpety tao fianarasoa teonanafanafo tao natazaka ane ny dideraseraka zany fa rehefa nitsotra ny vahoaka ny fianarasoa sy nipetraka teo ka io zany fanomboana igny fikonandoa faritany iny fanesikesena ny vahoaka ny fianarasoa tahira amizay hoe aza matory zay ny kabaroko aza matory nareo aza matory asika mivahoaka tia fianarasoa fa zao ny zavamisy ary zay kabaro ny vehivavy présidente régional ny fianarasoa teo efa tsy misy raha so ny poketranay izy efa sisy efa sy afaka mividy zavatra soa asika efa nanao sensibilisation ny vehivavy sy ny ray mpianakaviana izy hoe sy mety sonany ety iny fitondra teny zany tondra teny ny ray aman-dreny vehivavy igny fa ao tena niarahina ny vahoaka ny fianarasoa niarahina izy na izy universitaire na izy vahoaka sotra na izy tansa nisy olo tegna ny tansa daholo ny avy tao ny tantara ny fambolena aminazy tena niarahina ny fahitany hoe zao fitondrany ty fitondram-panjakana ty efa tsisy sony efa leo zay ary tao de nangataka misy andao tonga de faranana tapikotra an'izao ty fitondram-panjakana ty de zay ny tena mbola be de be ny zavatra lamina hoe mba hoe vonona ve sika iresoudre ny izao fiainana zao zao sy fatakara-bidiny vahoaka malagasy zao efa vonona daholo zay sika amin'ny stratégie sy ny angatsiarina amerina an'izany zay sika zay fa asika angalaka fotsiny nefa sika avy eo sy afaka miresoudre an'izao problème zao so aleo andeo andramina aloha satria amloresana zany amin'ny président Marc Ravalomanana anao tatitra zay zao ny zavamisy tatia inona ny ivorony bureau politique ny RDM de anapakevy fa hoeninareo amin'ny conférence fikonandoam-pirenena io indesanareo ny tady tody etany vahoaka manontolo fa izao ny problème fa mino aho fa mitovitovy daholo na ny faritany dego izy amin'ny resaka lavanila amin'ny faritany dego faritany lavanila faritry fa io volamena aondragne ansokosoko io miainga ao ambilibe besika io amin'ny faritany Mazanga
ity mahevararana ty ny volamena aondrana ansokosoko rehetrarehetra io ino rehetrarehetra io fantatry ny vahoaka malagasy mitovidola fa ity fitondram-pazakana tya de fitondram-pazakana sy mijery vahoaka fitondram-pazakana matory fotsiny fa ny vahoaka am'izany eny ary ia efa lasa sady ny fotoana andriamatotaperarandriamanatsoa omeko minitra vitsivitsy ianao hitondrana hafatra mampanaraka ny fandaharana ny afatra de hoan'ny vahoaka malagasy mbola tatinareo ve izao zava-misy zao izao fiainasika zao mbola tatinareo ve mbola tatinareo ve ny ao amin'ny tanora zao sanasa zao kanady sotra misangana aza matory bisibisio ny manodidina fa andao asika fa anova zavatra fa tsy mety tsony ty andao asika hitsotra andao asika anarina nyty firenena tya firenena Madagasikara ty firenena manan-karena indrindra zao eran'ny tontolo zao fa nizao ny zava-misy atao gaby raraka ny fananam-bahoaka olombitsy no mijoka ny finanam-bahoaka fanondranana volamena isan'andro fatatsika raha vahoaka malagasy fa moa fa 150 tonnes d'or par an production nor eto Madagasikara nefa zao ny fananasika ka eto de manetana asika vahoaka malagasy ivonina amin'ny fikonandoha pirenena zay sy atao tsy ela anehoansika ny alahelosika anehoansika ny zava-misy amin'ny fikonandoha io anarenana ny firenena fa aza mila mieritseritra an'izany fifidanana an'izany tompoka raha sy milamina ny zava-drehetra fa raha sika iroso am'izao fifidanana oentin'olo mpitondram-pangalatry zao mpandainga zao dia mbola izy nipetraka eo amin'ny 5 taona manaraka satria izy efa vonina angalatra fa sy vonina ho fidisika fa amin'ny structure ny seny io amin'ny ACC io amin'ny fitondram-panjakana atra amin'ny fony zay no angalaram-batony de ho isy indray ny redoublon amin'ny liste électorale ka izay ny hoe ny dinisika amin'ny fikonandoha pirenena zay atao tsy ela mivonona daholo nareo amangady siarina hitatara sy anao sosikevitra anarenany ty firenena ty fikonandoha pirenena io mba ahafahasika mba vahoaka malagasy miadana eto vahoaka malagasy sy mikorota ka izay no afatra ho aminareo vahoaka malagasy ho amitsika mpanao politika aoka sika andinika sara ny raharam-pirenena fa sy anona olona zay mpangalatry satria tahazo seza tokony ho zeresika marina raha magnano politika zany anao de ny hoe fahasoavana ty firenena tya ary izery ny fiainam-bahoaka fa sy hoe aiza gnazahoako plasy inanakanina ka miangava sika mpanao politika ivonina ivondrona am'izay mitovy hevitra hoe agnavitra nyty firenena tya anarana ty firenena tya fa sy hoe anona olona andeha angalatra am'ty firenena ty ka dia misaotra sika vahoaka malagasy am'izay ny aino sy nagnaraka ny fandaharana tya natao ty tandroany fa avoto Madagasikara fa mizaly marara eny ary de mankasitrika anao andriamato taberarandriamanatsoa ihany ampatsivina atsika ihany fa filoha lefitry ny RMDM izy ho an'ny faritany fianaratsoa satria vao nitaterahana tany ny fikaonandoha-paritra voalohany ho an'ity vondrona eo anivony atokanohitra ity de mankasitraka atsika rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana tompogasy tompogavy de mametraka ny veloma finaritra indray